hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao say Tompo nomenao an'izao herinandro voalohany amin'ny volana vaovao dia ny volana Jona izao. Voninahitra ho anao ary maniry say Tompo ny anehoanao aminay hatrany ny famindrapo sy ny fitiavanao, ary izay kosa dia aneho ny voninahitra ao amin'ny androm-piainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arabaina ianao ry havana fa tratry ny volana Jona mirary ny soa sy ny tsara rehetra ho anao aho, ary loha hevitra vaovao ny ainantsika dia ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny Tompo. Izany indray no ifampizarantsika eto mandritra izao volana Jona izao. Anio ary dia ny Salamo 117:7 ry havana no zaraina amintsika, miopana amin'izany loha hevitra hoe manapaka amin'ny fahefany ny Tompo izany. Andeha vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa any an-danitra Andriamanitsika, efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Amen. Ity salamo ity dia ahitana ny fampitahana ny amin'Andriamanitra amin'ny Andriamanikafa. Ity 7 ity dia valon'ny fanontanian'ny jentilisa eo amin'ny 2 manao hoe aiza izay Andriamanina? Ny Andriamanitra sampy mantsy dia hita amin'ny masony. Hitantsika izany amin'ny 4 ka hatramin'ny 7. Fa ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika kosa dia any an-danitra no fonenana, tsy hita maso. Izay mahita an'i Jesosy amin'ny finoana dia mahita an'Andriamanitra ara-panahy. Ny hoe any an-danitra dia milaza fa ny fiandrianan'Andriamanitra dia ambony indrindra, ary ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, ambonin'ny Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Tsy voafaritry ny toerana iray misy an'ilay ametrahana an'ilay Andriamanitra, ary hitantsika izany ohatra amin'ny Malagasy fotsiny fa dia mitoetra ao amin'ireny izay heverina hoe doany na foto-kazo na farihy, toetra mitahaka an'izany amin'izay heverina ho manana hery tsy fantatra, dia heverina fa amin'ireny no misy an'Andriamanitra ry havana, ary dia hamasin'ny olona tokoa ireny. Fa ity Andriamanitra Jehovah rain'i Jesosy Kristy Tompontsika ity dia any an-danitra izy, ary tsy voatery mihitsy, tsy voatery ho eo amin'ny toerana anankiray, fa manerana ny rehetra izy, ary izany no mahatonga ny mpino mandeha any am-piangonana eo amin'Andriamanitra iray sy zanaka ary fanahy masina, ka na any Amerika izy mipetraka na any Azia na aty Afrika na aiza na aiza, ka tonga any amin'ny tempolin'Andriamanitra any amin'ny fiangonana dia efa miandry azy ao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Izany no mampiavaka an'ity Andriamanitra ivavahantsika ity. Ary farany amin'ny hoe any an-danitra dia hitantsika eto fa afaka manao ny sitrapony na izay tiany atao tanteraka Andriamanitra, tsy misy mahasakana azy mihitsy, ary izay ry hitantsika eto hoe efa nanao izay sitrapony rehetra izy. 7 tapany 2 no ahitantsika an'izany ry havana. Amaranana azy ary amin'ntinana an'ity le loha hevitra hoe manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo ity dia izao. Andeha ve tsika mba samy hieritreritra ry havana, fa maninona ary amin'izao androntsika izao? Efa vita ny famonjena, efa maty sy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, niakatra ho any an-danitra izy, ary dia efa nalefa ny fanahy masina vao nitsaroantsika vao tsy ela akory izay. Fa maninona ary amin'izao fotoana izao mbola misy mandeha mitady an'Andriamanitra ety ambony tany any amin'ireny toerana samihafa izay heverina araka ny nambaranay teo ireny hoe toerana masina, natsangan'ny olona ho masina ary hotompon'ny olona tokoa. Eny, hatramin'izao aza mora isika dia mbola misy ny manompo ny razana, satria heverina izy ireny no manelanelana ny olona amin'Andriamanitra ry havana. Maninona mbola misy izany amin'izao andro izao, nefa tsika eto miara-mandinika fa manapaka amin'ny fahefany ny Tompo. Ary ity ary ny tena zava-doza misy ry havana amin'ny andavanandro izy dia mandeha any amin'ireny Andriamanitra sampy samy hafa ireny, fa rehefa tonga ny alahady dia mbola mandeha any am-piangonana ihany koa izy. Tonga ny le fiteny hoe mitana roa, sady fy ny atsy eo ny Andriamanitra hafa samy hafa, satria io ny hita amin'ny masony, ary fy koa ny arỳ, dia tsy inona akory izany fa ileo mandeha miangona, mandeha mivavaka, mandeha any am-piangonana tahaka ny mpino rehetra. Hoy izay hoe fanontaniana izany, ary fanontaniana mampiheritreritra amin'izao androntsika izao. Fa izay hanovonako amin'izany fanontaniana izany dia ny hoe inona ary no miandry ahy? Inona no miandry ianao manoloana ny olona mbola mandeha mino sy mahatoky ary manompo an'ireny Andriamanitra hita maso ireny, ary indrindra ho iaho mbola sady mandeha any am-piangonana no mandeha any amin'ireny Andriamanitra
hita maso ireny. Inona ny andraikitra miandry ahy? Inona ny andraikitra miandry ianao ry havana? Dia mahery izy ary dia averinay hatrany ny firariatso amin'izao volana jona izao. Mirary ny soa sy ny tsara rehetra ho anao ry havana. Amen. Vavaka ary sika. Tompo, mba anehoanay ny voninahitra ao tokoa nie, fa Andriamanitra manapaka amin'ny fahefana ianao, ilay Andriamanitra rainy, Jesosy Kristy Tomponay, mba ho asehonay tokoa amin'ny fiainanay rehetra anie izany, ary ahafahanay koa mitaona ny hafa izay mbola miroro-saina amin'ny finoana anao ry Jesosy Kristy. Dia apetraka aminao hatrany ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.